Taranja tenisy firenena roa ambin'ny folo no tonga eto Madagasikara afaka herinandro vitsy eo hiatrika ny Coupe Davis amin'ity taranja tenisy ity eny amin'ny kianjana Ankatso moa no tanterahana izany faninanana izany isan'ny mpanohana ity hetsika ity ny orinasa DSL. Firenena roa ambin'ny folo: Algérie, Benin, Ghana, Botswana, Cameroun, Kenya, Madagascar, Maroc, Mozambique, Namibie, Nigeria ary Rwanda no hiatrika ny Coupe Davis eo amin'ny taranja tenisy izay atao eto Madagasikara manomboka ny 2 Jolay ka hatramin'ny 9 Jolay. No ny fandraisantsika izany lalao-gahavana izany dia manao toy vaka n'ireo mpanohana ka isan'izany ny orinasa DSL. Araka ny manavana anazy dia ny lafin'ny fitaterana no tena sahan'ny DSL mandritra ity Coupe Davis ity ary dia anome fiara lehibe fitateran'olona misy valo sy fiara kely ho an'ireo olo-manakaja misy valo ihany koa ny DSL. Ankoatran'izay dia anome lanjanetana 12 kilao avy isaky ny délégationna maimaim-poana miditra sy mivoaka eto Madagasikara ny DSL mandritra io fotoana io. Itolakandro io no tanterahana tetsy amin'ny foiben'ny DSL Korondrano ny fanaovan-tsinivy fanekem-piara-miasa eo amin'ny Fédération Malagasy ny taranja tenisy ny DSL. Mpilalao efatra amin'ny rahalahy mila ravinahitra any ivelany no fantatra fa hiaro ny voninahitra Madagasikara amin'ity faninanana ity. Mpilalao enina no tsy maintsy mandrafitra ny ekipa pirenena malagasy. Ankoatran'ireo mpilalao avy any ivelany dia anomboka ny 5 Jolay ny fampivondronana ny mpilalao malagasy eto toerana izay amenoana azy ho enina. Mpilalao 12 no hiatrika izany ka hitady toerana 3 anampy an'iretsy mila ravinahitra aty ivelany iretsy. Andray anjara amin'izany ihany koa ny Skadji Junior.